mampatany be boka lavitra dia faly miarabantsika jiabijiaby zaho moa zany natonga bry artiste chanteur producteur sady auteur compositeur iaraka korokorana amintsika eto ny maro ndraiky raha ataoko sa fe fiainana ty mety tsy lany raha atao misy zaka vaovao hitanao atao foana ary tsy voatenisako edy jiaby fa anisan'ny zavatra tena maventy doko aminakay dia fa izy resaka bosy ary za sura fa tsy zaho raiky foana fa olo maromaro amintsika koa dia za tamin'ny zafaka baka nanao informatique vita iny mianatra son ndray resaka mikirakira la mozika zany dia vita koa iny dia manao management commercial opérationnel za amizao dia vango eko jiaby za zany tiako nety resaka bosy io dia mbo zany foana toizako jusqu'à amizao. Za commence ny hira ohatro fa ela rango za classe de 5e 4e karan'io zany hoe 11 ans sa 12 ans teo eo zany mbo manafo kely dia tamin'izany ordinateur mamako iny alaiko moramora andesiko amin'ny chambre anakay to dia misy le hiran'olo reny tanareo amin'le partie misy instrumental fotsiny mandeha dia iny partie iny boucle comme virtual DJ boko amizay priseko amin'ny vatany ordine eo foana amin'ny logiciel ny vidéo reny dia zany netomboako dia zarizareko amin'ny namana tsy hainky tamin'izany jusqu'à amizao mbo parety foana. Za mboko fa tsy antanina sandrikely nakay foana Washinatess c'est la meilleure zany ça fait izy manana style nazy azonao izy misy style nazy dia izy koa zany fa hoe alefanao dancehall reggae rap slow zay vangoenao anao natatsiarina enora io vao hoe enonao fotsiny zany tonga dia anao hoe Washinatess zany ça fait izy misy zany resaka recherche mélodique anazy tena mandeha lavitra be resaka flow izy mametraka tsara feo fa tsy tenenina tsony aminakay izy c'est la meilleure tsy kalizena zany. Fahombiazana tena maventy ane izy zany amintsika malagasy ty boko manandanja anazy dangereux ka za tsy afaka hiteny hoe nisy fahombiazana tena nahafapo anakay zany fa rehefa fahombiazana zany tokony mahafapo jiaby dia fa maromaro zany le teo fa tena hoe anisan'ny kifeko zany anisan'ny tiako le resaka hoe lalana zany hoe la mozika nahitako lalana maromaro dia zany ngamba anisan'ny hoe tiako fa sarotra fa fahombiazana zany direct raisina zany tsy azo ambelambela karaha ito. Za ndraiky tsy dia misy hoe zavatra mampiavaka anakay fa raha za mandinika olombelo ambony tany ty ohatrany hoe elanelana n'olo anankiroa zany dia fa izy resaka personnalité ke nanakay zany raha sokajiko mety hoe roa resaka feo zany tsy mitovy loatra amin'ny feon'olo fa somary ohatrany hafahafa raha io ataonao ratsy ohatrany mba misimisy azo raisina foana ataonao tsara tsy tsara dia any zao nakiraiky dia io zany anelanelana ohatrany hafahafa eo dia faharoa manarakaraka an'izany le hoe za zany sady chanteur zao producteur zao auteur compositeur zao beatmaker zao jiabijiaby zany vangoako rovanateo la mozika dia ngo zany isan'ny mba hoe mampiavaka kely anakay angamba hoe vitako jiaby manao an'ireny dia zay do vangoeko jiaby na cover na hirako za zany tsy mifidy anakay rehefa la mozika io vaste be za faona vanto efa nanao cover zao sady manao hirako zao dia zay tsy mifidy zany anakay rehefa hira dia fa hira. Tsara fipetraka fanontaniana zany mboko sarotra valiana koa fa valiko foana ndraiky maro zany maro antony tsy mampandroso la mozika malagasy fa vitsivitsy foana ndro andeha tany saiko eto ohatra voalohany tsy amin'ny resaka zavakanto sy la mozika foana izy ty fa malagasy en général mihitsy le resaka ory avamanana efa rango zay io jusqu'à amizao mbola misy foana dia ataoko hoe 80% ary mbola manao an'izany dia zany le problème vao mba misy gasy anakiraiky zany mba hoe tafatafa sy lasa lavitra dia fa molotra be mila miteny foana dia mila mamerina anazy foana dia zay problème bavata be raiky. Faharoa manarakaraka an'izany resaka studio taloha zany raha anao mijery amin'ny internet sy ny tariny ao mandeha studio zany mila misy relation anao mila misy fond sy ny tariny vao afaka mandehany amizao studio eraka ny quartier jiaby ahitanao mialatsiny amintsika namana mpanao studio jiabijiaby fa zava-misy le izy dia tsy maintsy tenenina studio amizao feno eraka ny quartier feno eraka ny tranotrano jiaby iny dia anisan'ny manimba an'lezy koa zay dia azony feno studio sady mora le izy
lasa misy an'le concurrence déloyale koa mipetraka am'le izy après de ino am'izay vokany artiste manjary maniry karaha anana mpanakanto ndray lasa betsaka noho ny mpakafy de tsy androso mihitsy la mozika malagasy raha ohatra ka ohatran'izay de aleo zany miara-mandinika atsika jiabijiaby ok projet ndraiky anatin'ny zavakanto eka zavakanto midadasika be boko fa hitako zany hoe ty le projet kely mba tiako atao anatiny de resaka producteur ma zany nefa sarotra be hoe za am'izao fa chanteur de chanteur chanteur zany tsy mety amin'ny jerin'olo ozy izy hoe sy mbatiny laolo iny hirako raha ohatra ka eniny fa hoe tsaratsara potehiny karaha zao donc zany za misy choix hoe soit za mijanona chanteur tsy manao producteur soit za manao producteur de tsy mihira tsony nefa aleoko manajanona hira de manao prod hoe za tiako zany miprod toy zay hira fa cover reny mety mandeha foana ndraiky azo velenaro zay tsy miala ambarea azo velenaro zay tsy miala ambarea moramora koranako azy moramora koranako azy elany ambesana antsika jiaby fa ndraiky ety amin'ny masone mangingina koranako azy na azo joro boka amin'ny dady ombilay mazavalao tsara mandroso tsara miverine aombe mon aombe mon aombe mon aombe mon zay tsy iala amin'ine toananay fonine malagasy mire alifabaria yawa afatra anatsika zay mpanaraka anakay ndraiky zay tsy mpanaraka anakay koa hoavy prod ko atoato de revonareo maheno hoe dancerika zao zay efa hoavy zao de izy ho betsaka jiabijiaby peace big up